hevitra ho fankatoavana fokon'olona zany ty ataonay ty. Marianay fa zay dia mametraka hoe ny fanjakana ny ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy zahay mihitsy ny voana ao anatin'izay zavatra. Ity vokatry ty fanadihadiana fa kakevitra ty moa fa tsy fanadihadiana. Omenay ny tompon'andraikitra rehetrarehetra voakasiky ty zavatra ty dia zay vonona hametraka amin'ny fiaraha-miasa. Fa raha hoe ho fampijanonana n'ity zavatra ty zay tsy vonona. Fararano zao tsy tokony hisy vary lafo be ohatran'io. Dia rehefa azonay zay fanazavana zay amin'ity herinandro ty anao Antsoavo zay ho fandraisan'andraikitry ny olom-pirenena hidinay fotony hampidina ny vidim-bary. Ela loatra le izy tokony mba ho hita zany ho hitan'ny vahoaka ino moa ny filoham-pirenena efa miteny foana izy hoe tsy tokony ho izy le izy reo vidim-bary io, tsy tokony ho zay le izy. Dia zay hatreto aloha mety misetsika ataony ao anivon'ny gouvernement ohatra ny tompon'andraikitra amin'izany misy ny varotra sy ireo mpiaro ny zo mpanjify reo fa mila mba fotoana re le vahoaka anazavana reo sy ireo sehatra misehatra ao anatin'ny fanafarana vary. Misy rafitra momba fanafarana vary ane eto Madagasikara mba mitenena re nareo an'izay zavatra zay. Fa zay amin'ity herinandro ty ao anatin'ny zagasy andefa taratasy any amin'ireo olona reo. Manao Antsoavo foana le filoham-pirenena hoe tokony ho jerena tokony jerena. Fa le tandrify an'izay tokony ho jerena zay tsy hita le izy hoe aiza le fijereny le tompon'andraikitra an'le izy. Makasika ny resaka fanadihadiana atao amin'ny fikambanana zagasy Mandroso momba ny resaka fandriampahalemana no resahana androany ny antsonanareo dia resaka ihany koa resaka vidim-bary dia resaka fampiroboroboana ny fikambanana sy ny hetsika ho atao. Resaka voalohany momba n'ilay fanadihadiana momba ny fandriampahalemana. Reto hitanareo manatrika anareo reto mivokatry ilay fanadihadiana tokantrano 7,790 no nanaovan'ny fikambanana zagasy fanadihadiana teto Antananarivo renivohitra. Ohatran'izao dia nanontaniana ty moa efa natao izy ty fa zay zany le izy vao vita tanteraka le fanadihadiana momba ny resaka fandriampahalemana dia hoe ilaina ve raha ny hevitra ao ny tokony anasiana dinika momba ny fandriampahalemana eto amin'ny fokontany misy anao. Vokatry zay ao anatin'izay 9,700 tokantrano zay eto Antananarivo renivohitra zay nanananay fahafahana niditra isa-tokantrano dia 700 isan-jato ny olona miteny hoe tokony asiana dinika momba ny fandriampahalemana. Tanjonay ao anatin'ity zavatra ty dia niatongavana any amin'ny dinapokon'olona izay handrafitra ahafahana mametraka an'izay fandriampahalemana zay fitoniana eny anatin'ny fiarahamonina eny sy fampandraisan'andraikitra ny olom-pirenena. Satria zay nahazo an'ity taratasy ty avy any amin'ny distrika n'Antananarivo faharoa. Raha ity taratasy ity dia mametraka izy hoe ny fepetra ilaina raha hanao zavatra ohatran'izao izy dia tsy maintsy nakatoavany fokon'olona sy ny sotenam-panjakana fotony vita fanadihadiana sy ny rehetrarehetra.